Ho aminao izay malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminao neny fahasoavana hombany fiadanana amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Hebreo 10. Ny epistily ho an'ny Hebreo dia tsy fantatra izay nanoratra azy. Natao Hebreo dia Israely amin'ny dikany. Anarana tranainy ny Israely ny teny hoe Hebreo avy amin'ny teny hoe Hebara miampita, olona mandehandeha zany miampitapita. Na dia tsy fantatra ary izy io tamin'ny ananganana ny testamenta vaovao na ny fanaovana atao hoe kanona dia lany avy hatrany izy ho isan'ny boky masina satria ny votoatiny azy ny matanjaka be. Ka na dia tsy fantatra raha izy amin'ireo apôstôly nanoratra an'ilay izy tonga dia lany avy hatrany ny epistily ho an'ny Hebreo. Ny mampiavaka azy dia miresaka momba ny Jesosy izy, mampitaha amin'ny Jesosy ny anjely, Jesosy Mosesy, Jesosy Melkizedeka sy ny sisa. Ary milaza ny amin'ny finoana, anisan'ny mampiavaka azy ny resaka finoana. Ary ny farany amin'ny fampiarana, fiainana ny finoana no mampiavaka azy. Ny Hebreo 10 dia milaza ny amin'ny fanenjehana, mety ahazo ny mino, miaritra mafinareo izy, no fatoranareo izy, no robaina ny fanananareo izy. Dia mampahery azy ireny mpanoratra mba hijoro amin'ny finoana. Izay mijoro amin'ny finoana izay ny fampizarantsika hoe kristianina mijoro amin'ny finoana. Inona ny torohevitry ny mpanoratra ny Hebreo ny amin'izany fijoroana amin'ny finoana izany. Ny 5:30 sy ny 4:30 vakitsika anorenantsika izany fampianarana izany amin'ny tapany voalohany. Vakitsika aminaran'ny Tompo. Ko aza manary ny fahasahiana lehibe izay misy valiny lehibe, fa tokony hanana faharety ianareo mba ahazoanareo izay lazain'ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Misy zavatra roa zany torohevitry ny mpanoratra ny Hebreo raha te hijoro amin'ny finoana ianao izy misy zavatra anankiray izay tsy tokony arianao. Inona ilay izy? Fahasahiana. Ary misy zavatra faharoa tsy maintsy hanananao miaraka amin'io izy. Inona ilay izy? Faharetana. Raha te hijoro amin'ny finoana zany dia manana fahasahiana sy faharetana. Maninona moa ireny tsy maintsy miaraka? Le fahasahiana raha vao tsy miaraka amin'ny faharetana tsy mety. Satria ny fahasahiana zany raha vao tsy miaraka amin'ny faharetana zany ny anankiray courage, ny anankiray persévérance zany, dia manjary diso misiony ianao, diso cible ianao, tsy mahazo resaka ianao, mitsambikimbikina ho azo fotsiny ianao, manao tao foana ianao dia lasa sasa nefa tsy mamokatra. Re zany tsy maintsy miaraka ho ny mpanoratra. Reny tsy maintsy miaraka. Mila mahazo tsara ny zavatra rehetra ianao dia mampiseho ny fahasahianao. Ary izay mahatonga azy rehefa vitanao ny sitrapon'Andriamanitra, rehefa tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao tsy mahazo ny lazain'ny teny fikasana. Misy planin'Andriamanitra manko mipetraka amin'ny fiainan'ny tsirairay. Ka raha sasa ianao nefa tsy manana faharetana amindinika miaraka amin'Andriamanitra dia mitsambikina ianao miala amin'ny planin'Andriamanitra dia tsy mahazo fahombiazana. Izay natao hoe teny fikasana, ny zavatra soritan'Andriamanitra zany amin'ny fiainanao io. Ka ilaina zany sady manana fahasahiana ianao no manana faharetana. Tsy azo sara amin'ireo satria misy drafitr'Andriamanitra ao. Ary io fahasahiana io zany misy valiny lehibe, misy tombony lehibe. Récompense izy nareo misy tombony lehibe zany le fahasahiana. Io zany fatatsika foana zany be dia be ohatra ny fanoharana zany na miteny fanao momba ny fahasahiana zany amin'ny zavatra rehetra zany
ohatra fotsiny fahatroa teny hoe vaincre sans péril izy en triomphe sans gloire be dia be no ohatra momban'izany fa teneny soratra masina koa azahoana valiny lehibe saingy tsy maintsy miaraka izy sy le faharetana satria manjary manao tao foana ianao zany raha vao mandeha ka tsy miaraka amin'le faharetana izy zany fomba ray azahoana amin'ny teny fikasana ozy izy azahoana mandinika tsara sy manao ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy tahaka an'le miaramila ny rahana zay hoe maika be izy le mpaniraka hoe tia vidiana taratasy fotsy rame de papier izy nareo dia ity indray ozy izy efa misy taratasy misoratra ka ataovy reluire atambaro boky rehefa lasa izy dia nividiny tsara le taratasy fotsy rehefa tonga tamin'ny mpanao boky izy dia tsy tadidiny tsara le izy dia inona nataony reluire i rame de papier misy firirisany iny moa dimanjato eo bontsina be le boky avitany ka indraindray zany raha vao tsy manana faharetana miainy tsara inona tsara l'émission dia mandiso mila fahasahina sy faharetantsika ndeha mpiaritsika izany amin'ny tantarany Davida Samuela voalohany toko 7:10 nahoana moa Davida no lasa nekena hiady amin'ny Goliata fatatsika ny tantara ianarana any amin'ny sekoly Alahady i Davida olona andeha anaty kanina anaty bary anaty tramofo zany marimarina kokoa zany tany fa tsy miaramila kory rehefa tonga teo izy zany dia mba nijerijery izy ary ny bede sy ny zokony hoe maninona ty anao mijerijery olona hiady fa maninona eo le Goliata ozy izy mitady olona hiady aminy tsisy sahana reo tsisy aleo anaovako azy fa hoana izy manindry fotsiny eo rehefa naheno an'izany ny olona zany tsy laitra kisoko izy dia nentina tany amin'ny Saoly zay le fahasahina zay Saoly mpanjaka Saoly koa nahita azy dia kivy ianao ny mbola zazy le rangahy efa mpiady hatry ny ela inona zany natolotro Davida na resy lahatra ny Saoly mba hiadiany amin'ny Goliata nisy zavatra anatin'ny tenin'ny Davida zany ao anatiny amin'ny 9:30 amin'izy io 9:30 sy ny 7:30 vakitsika ny liona sy bera samy ny vonon'ny mpanomponao ary io Filistina tsy mifory io tahaka ny anankiray mireny satria niekany ary koa Davida Jehova zay namonjy tamin'ny tanan'ny liona sy bera izy namonjy amin'ny tanan'ny Filistina io zay le izy inona no ao ny fahasahina nanan'i Davida eto dia ny liona sy ny bera io izy samy efa nivonoky inona moa zany bera zany aloha naroko mako zany ka frantsay loatra bir inona zany ours amin'ny teny frantsay raha tsy diso tsy zay dia bera zany teny anglisy avy amin'ny teny anglisy zany io zany dia liona sy orsa zany samy reo mazana be reo fa Davida kely sady mpian'olo fa maninona ary lazainy tsara filerangahy io mbola mitovy amin'izany koa izy maninona moa ampitoviany Davida ireo telo reo rehefa miady dia misy natao hoe stratégie sy tactique anisan'ny stratégie jerenao ny fahadisoana na ny fahalemeny ny fahavalo na ady kabary lahateny io oratoire zany tamin'ny andron'ny rhétorique zany na ady totondry io na ady amin'ny any miaramila io ninina ady dia misy an'izay foana fa inona ny fahalemeny sy ny fahadisoana ary zay ny nentin'i Davida eto amin'ilay fahasahina misy zavatra imbonana izy telo reo inona ny fahalemen'ireo sy ny fahadisoan'ireo efa teneniny ao le izy inona ozy izy satria maninona ny aika ny miaramila n'Andriamanitra velona reo i Davida tsy miaramila kola ireo zany dia manana fahadisoana sy fahalemena ireo nitovizan'ireo dia samy mpangalatra
ianao rehefa mangalatra dia taitra foana ianao matahotra. Le orsa sy le lionana andeha angalatra, le ondriny Davida rehefa mipetraka amin'ny toeran'ny mpangalatra ianao tsy maro ny toerana. Tahaka izany koa Goliata izay nanafika any amin'ny tanin'ny Israely. Zay le fahalemena zany hoe fahita hoe fahalemena sy fahadisoana zany zay. Ary miaramila an'Andriamanitra eto, zanak'Andriamanitra le olona anaovanao an'le izy. Zay le fahadisoana. Zanak'Andriamanitra le olona. Zanak'Andriamanitra le olona. Ary zay nentin'i Davida hoe tovy ihany reo izy. Samy manao fahadisoana satria miady amin'ny zanak'Andriamanitra. Azitsika ve nytiany Davida resahana? Zay le fahadisoana ao. Raha fantatrao ny fahadisoany fahavalo dia moramora aminao ny miady aminy. Ary jereo amin'izay ny taktika satria rehefa nanatina azy ny liona hiady aminy amin'ny 530 mba jere kely hoe vakio ahoana hozy izy. Ary zay le manenjika satria tsy maintsy mandositra anao satria nangalatra satria diso. Zay ny dikany teny hoe manenjika. Ahoana hozy izy moa? Dia nanenjika azy ka namely azy ary azoko teo ambany. Dia ahoana ny tony? No azominy tamin'iny andrano sotominy ny sombotry ny olona akaikinao hitanao azy raha tsy marary io. Zay io aiza koa ny fahalemena anankiray amin'ny somony izy na volombavany eo ambany zany io resahana io zany. Ary zay aminy nataon'i Davida amin'ny zavatra rehetra. Ary tahaka izany koa le Filistina, ianao tonga aty aminay, ianao tsy amin'ny tanànanao fa zay amin'ny tanànanay. Zay le fahasahiana zay. Ary apetraka Davida tsara fa dia isika efa niveriny io izy amin'ny 730. Jehovah zay namonjy ahy tamin'ny tanan'ny liona sy bera ihany no hamonjy ahy amin'le ry. Zay ny fahasahiana nanana. Nitazominy tao anatiny zany ho fahareta. Zay mahatonga an'i Davida mijery hoe rehefa nijery le olona mahay miady izy dia nijereny ny faritra tsy voaro teo aminy. Taiza ny faritra tsy voaro? Gono ny sekoly alady taiza? Tamin'ny kibony ve? Amin'ny andriny. Eo amin'izay anao mijery taktika hoe inona amin'ny fiadiana mitonga eo amin'ny andriny ka tsy hitany ny fiaviana. Dia zay zany le nataon'i Davida io. Ary zay le valim-pitia lehibe. Tsy miaramila kory izy fa nomboka teo izy lasa miaramila, lasa lehibe ny miaramila, vinantony mpanjaka dia ny hafarany inona? Mpanjaka. Zay ny teny tenen'ny Hebreo hoe aza manary ny fahasahianareo izay misy valiny lehibe. Nahazo an'izany valiny lehibe zany Davida. Ianao koa manana fahasahiana sy faharetana. Azoanao mandray miteny fikasana rehefa vitanao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny Tompo tsy mba tara akory manampy anao amin'ny zavatra rehetra. Manana fahasahiana sy faharetantsika dia mahajoro amin'ny finoana. Fa ny zavatra faharoa dia ho jerentsika indray, vakitsika indray ny Hebreo 10 teo amin'ny 730 hatramin'ny 730. Vakitsika aminaran'ny Tompo. Fa rehefa afaka kelikely dia ho tonga le ho avy. Fa tsy hita rehetrarehetra. Fa ny oloko marina dia velon'ny finoana. Fa raha mihemitra izy dia tsy sitraky ny fanahy. Fa isika tsy naman'izay mihemitra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Miverimberinao ny teny hoe mihemitra. Ny zavatra faharoa zany rehefa manana fahasahiana sy faharetana ianao dia mandroso. Mandroso ho amin'ny famonjena. Mandroso. Satria manara-maso anao ny Tompo ho avy izy. Tsy mitaredretra izy. Ka mitena olon'Andriamanitra ny olona marina dia ny olona mahay mampiasa ny finoana. Olona mandroso. Ary tsy tiako io Andriamanitra ny olona mihemitra. Tsy tiako io. Tsy sitrako ny fanahy. Teneniny tsara io. Satria ny fiemorana hozy izy dia mankana amin'ny fahaverezana foana. Satria ny fiombonanao amin'ny fiemorana dia midika fiombonanao amin'ny devoly. Ary zay ny mahavero. Ka tsy namany reny tsika hozy izy. Fa ny antsika maninona trano? Mandroso hatrany. Fa ny mandroso ny mankana amin'ny famonjena. Mandroso amin'ny famonjena koa. Famonjena ny fanahy, fiarovana ny fanahy aloha, vao ny materialy,
vao ny ara-nofo, vao ny voninahitra, vao ny fahefana, ny ara-panahy mandeha aloha. Ary izay ilay olona mijoro amin'ny finoana zay. Mba jere kely ilay fiasarana toko fahaenina raha manao fampiarantsika momba ny fiadiana omen'Andriamanitra raha hiatrika izao tontolo izao amin'ny fanjakana sy fanapahana fahamezirana eny amin'ny rivotra ny fanahy ratsy hoy sisa. Fiasarana toko fahaenina manomboka amin'ny diny 470 tononontsika ilay fiadiana eo. Voalohany amin'ny kibony zany fanao ny mpiady taloha zany misy fehikibo ngeda be mikibony eo amin'ny valahana hoy sisa. Zay ny fiadiana ray. Da inona ny manaraka? Fiarovan-tratra hoy sisa. Efa tampona zany ny kibo sy ny tratra zany. Da inona koa ny manaraka hoy sisa? Misy kiraro zany ao zany, misy kiraro tsara ahafahana miaro. De inona koa ny manaraka? Manana mpinga na bouclier zany amin'ny finoanao satria zana-tsipika mirehitra misy afina lefa ny olona. De manana inona koa izy? Manana fiarovan-doha helmet hoy izy. Akasika zany hozy nareo. De manana inona koa izy? Sabatry ny fanahy. Fa aiza ny faritra tsy voaro raha mahatadiditsika? Aiza ny tsy voaro mihitsy ao? Aiza ny tsy misy fiarovana? Ny lamosina ao ny tsisy. Satria ny dikan'izay tsy maninona? Tsy mahazo miemotra ianao satria tsy namana ianao avy miemotra. Tsisy fiarovan-damosina ao. Fa misy kasika ao sy ny sisa ao fa tsisy fiarovan-damosina ao. Misy dikany zany. Tsy maintsy mandroso foana ianao sisa. Na mianjery ianao, na maninona ianao, mandroso foana ianao. Mandroso ianao. Ny azakazaka kristianina dia tahaka ny azakazaka lavitrezaka gazety tonga voalohany tsy izay ny zava-dehibe fa rehefa tonga ianao amin'ny farany dia mahazo loka mitovy amin'ilay tonga voalohany. Ahoana moa Jesosy zay voalohany no farany ary ny farany fa ataovy kosa zay atongavanao eo fa tsy mahazo miemotra fa mahazo loka mitovy amin'ny voalohany ianao. Ary zay fandrosoana zay ny ampatsiavin'i Jesosy hoariny amin'ny tenany amin'ny Jaona 4:12 manomboka amin'ny diny 1:30. Mino va ianareo Jesosy? Mino zay, mino zay. O Jesosy mbola ho tsapainareo mino io fa avy ny andro hiala daholo nareo. Jodasy Mohamady. Zarery sisa tavela eo. Misy andro tena ilozan'ny olona rehetra ianao. Mila mandroso ianao. Tsisy olona afaka manavotra anao misy fotoana zany. Tsisy olona afaka manavotra anao ary tsisy zavatra mahavotra anao fa ianao kosa mila mandroso. Inona ny tenenin Jesosy? Nefa tsy irery satria maninona? Fa ny ray no ato amiko. Andriamanitra rery ny tsy mandao anao. Ary zay no adinitsika rehefa tratry ny zavatra manjoantsika hoe nisy tsisy vahaolana tsony tsy eo daholo ny olona rehetra adinitsika fa ny ray tsy mba mandao. Zay ny tenenin Jesosy. Nareo rehetrarehetra andeha daholo nary Petera, Jaona tsy hita tabilao fa ny ray tsy mandao aho. Ary zay koa nampitaiko aminareo Jesosy aty amin'izao tontolo izao hitanareo fahoriana. Maro ny zavatra mety hiatra aminareo. Dia ahoana nefa ny anaovany azy izy? Nefa matoky fa izaho efa naresy izao tontolo izao. Tsy anareo no hiady fa Jehovah no hiady. Izay no matetika adinitsika rehefa miatrika zavatra, ny kofokofoka ianao, miady ianao, ory ianao fahoriana, izaho ane efa naresy izao tontolo izao. Tsy ianao kory maresy izao tontolo izao isika. Fa le Jesosy efa naresy an'io, izay ny tsaroan'i Davida, disika efa nandeha io izy. Efa nahavoa tamin'irety dia mbola havoa koa amin'ity satria Andriamanitra no mamonjy ahy. Izaho efa naresy izao tontolo. Zay mahatonga ny fandresena ety mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika dia ampitomboany finoana. Ary zay ny zava-dehibe rehesaha amin'io. Raha mpiaritsika misimisy zany dia tahaka ny fanaontsika mampianatra izay manao 10 minitra ny sekoly alahady
hoe nisy olona anankiray mpitety tady, mandeha mitady eo izy miakatra midina migorisa, mitondra borety, mitondra bisikileta, nitondra entana, nitondra briky anatin'ny bisikileta sy ny borety. Dia hoy izy avy eo miakara ty ara zay mazoto entoka amin'ny borety na bisikileta, dia naninona ny olona hono? Tsisy niakatra ny olona. Kanefa mihinana rehefa zata mandeha, mety ka fa avy eo tsisy niakatra. Farany nisy ankizy anankiray niakatra, tsy zay moa izy. Dia nentiny le ankizy dia nandeha le retour dia vita tsara le izy. Dia rehefa nirava dia namitaniana hoe ary ianao mba sasay inona navalin'le ankizy? Nidady akio izy ko inona moa sakoloha amin'izany. Fa tsy tsapantsika hoe raintsika Andriamanitra. Izaho efa naharesy izao tontolo izao izy. Fa maninona ianao no tsy maharesy? Maninona ianao mifezaka? Maninona ianao mitoloka ao anatinao ny fanahinao? Fa abdininao fa izy no mandresy izao tontolo izao fa tsy ianao. Amin'ny finoantsika izy. Dia efa anaontsika amin'ny tantarana ankizy koa hoe nandeha roplamina le olona dia tsy niodina ny helisilany dia koropaka daholo ny tao anatin'ny roplamina. Fa misy ankizy anankiray mamaky boky. Dia hozy ny olona fa inao ohatrany tsy mba taitra fa ny olona efa taitra. Dia inona koa no navaliny? Dady oka ny mitondra ao izy izay anaovany azy eo. Itsika zany tahaka an'izany koa adinitsika. Ary izay mahatonga ny Paoly miteny hoe tezera fa aza manota aoko tsy ho tratry ny masoandro milentika ny fahatezeranareo. Indraindray ny olantsika ny ngeza loatra ka takon'Andriamanitra, takona ny finoantsika, takona ny masoandro, mahatonga ny olona mamono tena dia takona daholo ny fitiavan'olona azy rehetrarehetra, fa le olona anankiray tsy tia azy ary no ngeda be. Ary rehefa zay ny fiainanao dia tampona ny dominao. Zay mahatonga ny Paoly miteny aza tratry ny masoandro, aza velo tratry ny masoandro milentika amin'ny fahatezerana. Dikan'izany dans le temps et dans l'espace. Zany hoe dikan'izany rehefa tezitranao manana olana aza takonanao ny masoandro, aza vela ho takonany olanao Andriamanitra. Ary ny dikan'izany koa aza atao maharitra mampilentika ny masoandro. Fa raha vao milentika ny masoandro, vao maika misavorivory, vao maika maizina, vao maika mahery miasa midevoly. Dans le temps et dans l'espace ny dikany hoe aza atao tratry ny masoandro milentika ny fahatezerana reo. Ka ny olona mijoro amin'ny finoana izy mpanoratra ny Hébreu dia olona manana fahasahina sy faharetana, tsy maintsy miaraka ireo, fa raha tsy izay manjary sahasah foana. Ary ny faharoa tsy maintsy olona mandroso mankana amin'ny famonjena. Ndao ary ianao amin'ny olana izay hatrehinao, manana fahasahina sy faharetana miaraka amin'ny Tompo ary mandrosoa amin'ny finoana ho amin'ny famonjena. Amen. Vavaka isika ry havana. Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, isaoranay ianao ny amin'ny teninao. Teninao izay mitaona sy mampahery anay mba hatonga anay ho kristianina mijoro amin'ny finoana. Ary eo anatin'izany no itaomanao anay mba hanananay fahasahina sy faharetana, azonay mandroso mandrakariva ho amin'ny famonjena. Andriamanitra, fantatrao anefa ny fiainanay, fa amin'izay hijoroanay amin'ny finoana dia maro ny sakana, maro ny vato misakana sy ny faminganana ataony devoly hatonga anay tsy hijoro amin'izany finoana izany. Ka ankehitriny izay dia mitalao aminao, mangataka aminao Andriamanitra mba hanana fahasahina, hanana faharetana hijoro amin'ny finoana anao Jesosy Kristy mpamonjy anay. Andriamanitra, eo amin'ny fiarahamonina misy anay, eo amin'ny ankonana misy anay, dia tsy tamboisaina ireo zavatra maro samihafa izay mahamenatra anay, mampatahotra anay,
tsy joronay amin'ny finoana, ny ankohonana, ny vady amanjanaka, ny mpiara-miasa, ny mpiara-mianatra, ireny dia mahatonga henatra ho anay ka tsy asahinay mijoro amin'ny finoananao. Mangataka sy mitalao aminao zay ankehitriny. Ataovy ao am-ponay ao anatinay Andriamanitra ny fahasahiana sy ny faharetana azonay mijoro hatrany amin'ny finoananao. Dia tariko izay mba handroso hatrany Andriamanitra, na dia maro be aza ny zavatra, ny olana izay mitarika anay hemotra eo amin'ny fiainanay, dia nampahirezinao tamin'ny alalan'ny teninao izay fa tsy naman'izay mihemotra fa mandroso hatrany. Ko mehoery izay Andriamanitra, mba handrosonay hatrany ary ho amin'ny famonjena ny tanjona fa tsy hemotra naoviana. Tsy efanay izany Andriamanitra, fa izany indrindra no hiantanay aminao, hitalaonay aminao ankehitriny, mba hanananay izany fahasahiana izany, hanananay ny faharetana ary indrindra ny androsonay amin'ny famonjena ao aminao Jesosy Kristy. Isaoranay ianao ny amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao, indrindra ny mpanomponao izay nandrotsahanao ny fahasoavanao, dia anao ny isaorana, anao ny dera ao anatin'izany, fapetraka fenompelatananao ny toy ny fiainany manontolo, ny fiainana tsirairay avy ihany koa izay tonga eto. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Horaintsika izao ny hira izay voalahatra mialohan'ny fanekam-pinoana. 7:7 ny andinin'ny voalohany sy ny fahatelo. Ny olona izay manana fahasahiana sy faharetana ary mandroso amin'ny famonjena dia sahy manambara ny finoana eo anatrehan'Andriamanitra. Andeha isika hitsangana hiaraka hanonona ny fanekam-pinoana anambarantsika izany finoantsika izany. Iombonantsika izao ny fanekam-pinoana apôstôlika izay iombonantsika amin'ny fiangonana kristianina manerana izao tontolo izao, manao hoe: mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijaly napaka Pônto Pilato, mbonina tamin'ny hazo fijaliana, maty ka naleviny, nidina tany amin'ny fiainantsy, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any eviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Misy ireo avantsika manolotra ny zanany amin'ny sakramenta masina dia ny sakramentan'ny batisa izaminy. Vala amy 700 andinin'ny voalohany sy ny faharoa dia hiatrika ny alitara masina izy ireo.
fanalina andraisantsika reto avatsika reto manolotra ny zanany ho amin'ny sakramentany batisa. Inotsika ny teny fanorenana izao sakramenta masina izao. Ny tompo efa nomena ny fahefana rehetra nandanitra izay ty an-tany, ko mandehana ianareo atao mpianatra amin'ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anarany ray sy ny zanaka ny fanamasina, sady mampianatra azy hitandrona zay rehetra nandiko anareo, ary ny zamombanareo mandrakariva mba ara-pahatonga ny fahataperany zao tontolo izao. Ary oriko ny fanekeko amiko so aminao, mba mitaranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka faramandimby, mba ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra sy ny taranako mandimby anao ary anao kosa dia ho zanako, fa ianao rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Amen. Noho izany teny tompo zany ry havana dia misy fanekena ilain'ny fiangonana aminareo. Moa manolotra marina reto zazy reto Andriamanitra raintsika va ianareo? Ekenareo va nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa, ompanompotra Andriamanitra mahatoka tonga reo fianarana ho an'ireo zazy reo amin'ny androm-piainanareo rehetra. Ekenareo ny tantaran'ny fiangonana amin'ireo zazy reo ny fitaizana rehetra araky ny filazantsara tokony atao aminy, hitomboana amin'ny fahalalana zao fahasoavana lehibe izao, azo hery izy ary andray an'i Jesosy tompo ary andany asan'ny satana rehetra. Vonona hivavaka ho azy sy ampianatra azy hivavaka ary ampiditra azy fisan'ny mpianatra sekoly alady va ianareo? Ekenareo va ny mpianatra azy ny antony izao fanaovana batisa izao ary ezaka ka hahatonga azy ho mpanefana san'ny tompo. Mandre nareo Andriamanitra ao ka nareo hitodika any amin'ny fiangonana hanamafy amin'ny pahabe maso izany fanekenareo izany. Manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raintsika izahay, ekenay ny hijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay na natanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisina avy amin'Andriamanitra izao, sy anekeny an'i Jesosy ho tompo mba ahazoany hery andava ny asan'ny satana rehetra. Vonona ny hivavaka ho azy sy ampianatra azy hivavaka ka ampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay. Ekenay na mpianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao ary ezahinay ny hitaona azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Ny herin'Andriamanitra ny ankinanay ahatanterahanay izany. Amen. Hitsangana isika angataka ny fanahy masina. Isika ry havana ry Andriamanitra raitsy toa, tia dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia mialomandraka-riva ny fitiavanay ianao. Tsaronay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana izay nomeny tamin'ny nanorenany ny sakramentany batisa. Koa mitalao aminao izay ry Andriamanitra rainay io, manatrehanay. Aoka ny fanainao masina ny mehery ny asa tanterahinay eto ampanaovana izao batisa izao. Rano mamelombelona amin'ny zavaboary ity, ary manasa ny loton'ny nofo,
mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy ane izao. Reto zaza atao batisa ireto ane ho voaray mandrakizay amin'ny fanekenao. Mitalao aminao zay Andriamanitro ampita fiony zanakao izy ireo, ary ampiray endrika aminy no ny asany fanainao masina. Faly misaotra anao koa zay ry Tompo Andriamanitra io, fa tanteraka ny faniriny reto ray aman-dreny reto, miombonainao amin'ny Jesosy Kristy ny zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakana Andriamanitra. Ny angatany fiangonana dia mba hitahirizana ireto zaza ireto ambany fahasoavanao, ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny, ampio ihany koa ny mpiantoka, mba azony manatanteraka ny fanekena izay efa nataony teo anatrehanao. Omba ny fahasoavanao ane Tompo ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana, ny ezaka ataon'ny ray aman-dreny ary indrindra ny ataon'ny fiangonana amin'ny fitezana ireto zaza ireto. Angatainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Raha tefy arivonjy tia antso miako. Raha tefy arivonjy tia antso miako. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Razafindrakoto Arena Sarobidy Mesy. Razafindrakoto Arena Sarobidy Mesy. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Razafindrakoto Amelia Julia. Razafindrakoto Amelia Julia. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ony Tompo, anaka aza matahotra. Efa niantso ny anaranao aho, efa nanavotra anao aho. Ianao. Ento ireo zaza ireo ka tezao tsara fa zanak'Andriamanitra. Amen. Ny koraly lantson'ny folo alindany no an'olitra hira isaorantsika ny Tompo, sady iomanantsika raha teo amin'ny fanokanana ny mpandray fanasan'ny Tompo.
Telo amin'ny telopolo andininy voalohany. Toyitsika trano raha mbola misy ny andininy fahatelo io manana izy ireo. Fifaliana ho antsika mandray ny fanorantenany ty niavatsika tia nanirindrindra izy mba mpiombo-databatra amin'ny tompo tanteraka ny faniriana ankehitriny mba avolombelony zany isika rehetra efa nampianarina ny filazantsara izy mifotomponoana kristianina tany an-tranony ka tonga ankehitriny anatanteraka izany isika mangataka atsika hitsangana hivavaka angataka ny fanahy masina. Hivavaka isika ravana. Ry Andriamanitra rainay mandrakizay io misaotra sy mankasitraka anao amin'ny fonay manontolo zahay sitraka tokoa mantsy ny manome toky anay fa ny teny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay ary ho an'izay rehetra lavitra na iza tsy ny fitiavana hanatona anao. Andriamanitra tsara sy matoky io nino ny fanambaranao zahay teo am-batisa dia nanokana ny zanakao sy noraisinao zahay ka nangataka ny irotsahan'ny fanahinao masina sy ny fahasoavanao ankehitriny dia efa nampianarinay ny filazantsaranao izao mpanomponao izao ary niezaka izay na dia malemy aza mba hitarika azy ho amin'ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy ilay efa nirainao.
ary ankehitriny ry tompo Andriamanitra eo rehefa nandre izany antsonao izany izy ary nisafidy ankalalahana resy lahatra noho ny fitiavanao dia indro tonga tao anatrehanao mba hanambara izany finoana izany. Ry tompo Andriamanitra io mba enory ny vavaka rehefa miakatra eo aminao ho azy ankehitriny. Raisy koa izay rehetra tompo amin'ny firaisana masina aminao, fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, lay zanaka ho mpamonjy anay no angatahanay ny vavaka toy izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Noho itsika miteny fanorenana izao fanokarana izao ny tompo. Izaho ny mpiandry tsara minolotra ny aina monjo ny ondry. Raha misy olona ta hanaraka ako izy andaminy tenany sy tonana fijaliany ka hanaraka. Fa na izy ny tamonjy ny aina dia avery azy. Ary na izy navery ny aina noho ny amiko dia azo izany. Fa inona moa ny soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny aina, inona no meny olona ho takalo ny aina? Fa na iza nanao ny sitrapony raiko izay nandanitra dia izy ny raha lahako nabavoko ary reniko ary amin'izany nazovo nanaiky natrehan'ny olona dia ekeko izy natrehan'ny raiko izay nandanitra. Nazovo no andaho natrehan'ny olona ho lavoko izy eo natrehan'ny raiko izay anandanitra. Amen. Noho izany miteny tompo izany dia misy fanekena ilain'ny fiangonana aminao, hovalianao amin'ny ny tompoko araka n'izay efa sitraky ny fonao. Ianao va min'Andriamanitra paratsika sady raitsika nandanitra izay tiatsika ka manome Jesosy Kristy zanany lahatokana maty nitsangana tamin'ny maty ho famonjenatsika. Mihinany Jesosy Kristy zanany izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanoty rehetra mibebaka ka manaiky azo tompo sy mpamonjy va ianao? Ianao ve manaiky ho an'ny tenanao ny fanekena tamin'ny batisa ka efa nandray fanahy masina, ary zany fanahy masina zany mbola omenanao ankehitriny ahatonga anao ankatony sitrapony ahatsiaro ivavaka iaina ny soratra masina ary andray fanasan'ny tompo? Mandre anao Andriamanitra. Amen. Razanatsoberta. Noho izany fanekena nataona tao izany dia amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina dia manokana anao izay, manamasina anao izay, tsodrananao izay ka mandray anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Asaina inao ndray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny tompo. Ary Andriamanitra iray tsy toy izay finiantsona ala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy ampio toetranao ho azo ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny finoana sy ny fanantenana mahery sy mahatanja fa mitompo momba anao. Amen. Vavaka isika ry havana. Ry tompo Andriamanitra rainay io, misaotra sy mankasitraka anao izay no ty ora izay nomenao iainana eto anatrehanao ity. Apetraka eo tananao Andriamanitra ity mpanomponao ity izay vao avy nanamafy ny fanekeny taminao ankehitriny. Ianao ry Andriamanitra rainao no niantso azy dia namaly izany antsonao izany izy. Ta io ny fanapahan-keviny mba hitoetra amin'ny fahatokinanao, mba omeo azy tompo ny hery aretany amin'izany no ny fanahinao masina. Ianao ihany Andriamanitra no aoka hanomana azy mba hanatona ny latabatra masina sy apiditra azy amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Ataovy marina ny fibebany, matanjaka ny finony, ary tsy azo zongozona ny fanantenany ary mahery ny fitiavany. Aoka hifikitra mafy amin'ny marina izay mahavonjy izy, ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalahana izany, ary isehony amin'ny kery mandrakariva eo anatrehan'izao tontolo izao ho vavolombelona amin'ny teniny sy ny asany. Mivavaka aminao koa izay ankehitriny ry tompo Andriamanitra io, mba omeo anay rehetra koa ny androso hatrany eo amin'ny fiainana kristianina, mibanjina ny fanjakana mandrakizay efa nampanantenanao ho any zanakao. Eno izay ry rain'ny famindrapo, fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao malalanao ilay mpamonjy anay no entinay mivavaka aminao. Amen. Re mpanay fanasan'ny tompo vaovao, tany mafy ny ainanao mba tsy siakany satroboninahitra ao, mandehanaka amin'ny tombo amin'ny fahatsarana rehetra ary mandehana amin'ny herin'ny tomponao amin'ny herin'ny fahirizana matoki fa izy efa naharesy izao tontolo izao. Amen. Mira fanampy masiva amin'ny telopolo ny isaorantsika ny tompo.
jombavaka isam-bolana isika dia iaraban'ireo izay tonga tsingerin-taona amin'izao volana aogositra zao hitsangana izy ireo azy eo. Ireo izay nahatsiaro fahasoavana manokana hiderana ny tompo isaorana azy hitsangana. Ireo izay marary sy manana ny marary hitsangana. Ireo izay manana olana manokana hitolomana mibavaka hitsangana. Ireo izay namony havany manamanjo hitsangana ho ampaherezana. Hivavaka isika. Misaotra anao izay tompony amin'ny fitiavanao. Azo ny mifampitona mibavaka. Amin'izao rojom-bavaka zao izay ataonay isakariva isaky ny maraina, nefa asehonay fiombonana rehefa ho voalohan'ny volana. Ireto avanay ireto tratry ny tsingerin-taona amin'izao volana aogositra izao, nanisy ny andro iainana izy ka miona aminao. Ianao ny azona ny ainitsidina nan-davaka. Ianao ny tantana azy ka tonga eto amin'ny fiangonana izy ary eo ny anan-tokantrano. Ianao ny manome fofonaina amin'ny vavorona, fahavelomana. Ianao ny isaorana amin'ny zavatra rehetra. Misaotra anao izay amin'ny fanahany manontolo tompo, ary izay rehetra ato anatinay misaotra anao satria ny anaranao ny masina. Zanakao izy ireo mitantaninao ny vimbinao ka natratra izao volana aogositra izao. Tsy hainay ny manovona 2 minitra na 2 santimetatra ny alava ny any andro iainana ny any alava amin'ny taolana. Fa ianao izay manisa ny fitombon'ny taolana, mandrefy ny dingana tao, ary mahita ny ampotsimoloka, ary mahita ny fiodin'ny fo, ianao no hitoeran'izy ireo. Ka nisafidin'ny fiangonan'izy ireo, ka tsofinay rana aminaranao, arabainay amin'ny anaranao. Andeha izy tsy ho satra hiazakazaka tsy ho reratra, mino elatra tahaka ny volomahery izy ireo. Ary no Andriamanitra hitamintana amin'ny fiainany ho tratry ny volana aogositra manaraka indray, na ny kely na ny lehibe na ny monono na ny fotsivolo, ianao no mitrotro izy ianao. Ianao no mitantana na dia mandra-patitra ary tsy miova mandra-pahafotsy ny volonareo. Izany nanao ka izaho mitrotro. Zanakao ry asan'ny tananao. Tamin'ny tany mandrakariva aza vela hisaraka anao satria tsy mahazona anao izy ireo, fa ianao no mahazona azy. Ka hiezika izy ireo hiazona izay niazonan'i Kristy azy. Misy reto avanay reto tongavany fahasoavana. Nandondona izy no voainao. Nitady izy nataonao mahita, ary nangataka izy dia nomenao. Misy koa tsy nampoiziny fa mitoloranao, fa nitananao tsy fohy fa mahavonjy ary sofinao, tsy lalindandovina fa mare. Ianao dia Jehovah Jire, Andriamanitra mahita, dia mahita ny tsirairay ianao. Ka misaotra anao izay ny amin'izany fahasoavana ara-nofo, ara-batana, ara-piarahamonina, ara-tsaina, ara-panahy izay nomenao azy. Koa izay fifaliana nomenao azy dia ho tena fifalian'i Kristy, mba ho fifaliana tena izy ao aminy ao, ary ampandroso azy ho amin'ny famonjena izany zavatra nomenao azy ramy. Ka satria tsara sady mpanao ny tsara ianao, dia nomenao izany, ianao ihany mitahiry izany ahasoa ny manodidina azy koa. Eny tompo misy ny marary amin'ny toeram-pitsaboana, anan-tokantrano, amin'ny toerana maro samihafa, aretina tsy hita-panafana indraindray, ary mila ho kivy reraka ny nofo ny saina sy ny fanahy. Asehoy fa ianao efa naresy zao tontolo zao tokoa, ary ianao dia efa mitondra ny aretinay teo amin'ny hazo fijaliana hitondra izany. Nampafantaro azy fa tsy maharesy ny aretiny izy, fa ianao maharesy izany. Ka ianao Andriamanitra nasitra ny aretiny koa, hiaro ny aina tsy hidinanandavaka, anindry ny ozatra amin'ny nofo, ary asa amin'ny fanafody ampiasainao an'izay mampiasa izany. Ka ianao Andriamanitra niro ny sitraponao hiteny aminy hoe ny finoanao ny nahavonjy anao sitrana amin'ny aretinao. Misy olana eo amin'ny fiainanay, amin'ny tokantranonay, amin'ny vady, amin'ny zanaka, amin'ny fitsarana, kely ny fidiram-bola, izay tafiditra tsy hita be ihany nalehana. Misy ady maro samihafa, ary ao ny fangejana, ao ny mpampiasa mangeja, ao ny fahazaran-dratsy izay tsy mety afaka aminay. Olana, tovanan'ny olana, tovanan'ny trosa eo amin'ny fiainanay, menatr'olona, mamindositra, ary miemotra, mamindra fo amin'izy ireo.
jere manokana izy ireo fa anao Andriamanitra mampisava amin'ny zavatra rehetra tahaka nampisavahanao ny ranomasina mena. Ianao Andriamanitra hijery azy ireo hanome vahaolana. Tompo ny zavatra rehetra anao mpanefa ny finoanay ianao. Ka ianao Andriamanitra mahany geja rehetra, ianao Andriamanitra ampahita azy vahaolana tahaka nampahitanao ny masony Agara ka nahita fahatsakana hantsakana hamelomana ny zanany tahaka izany koa